Miarabantsika malagasy rehetra mahery fo amin'izao andro alakamisy fa 2020 ny volana septambra 2024 izao. Tena mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny zava-misy satria mavita mifandratra sy mifamono ny samy malagasy. Fa na dia izany aza dia mampisy fanantenana satria ela ny ela ka sany joro nanohitra, tena nanohitra mivantana ny vahoaka malagasy 4 taona aty aoriana. Ka eto am-piandohana dia mampahery antsika rehetra hatrany hijoro hatramin'ny farany satria tsy ho amelan'ireo tsika raha avelantsika mbola hifikitra ireo amin'izao efa faniliantsika azy mivantana izao. Ka mirary fahasitranana ho an'ireo marary ary koa mampahery ary mampionina ho an'ireo fianakaviana izay namoy namana, namoy havana. Androany andro raiketina ao amin'ny tantaran'i Madagasikara. Ka mampalahelo aho satria zanaka raha oharina hoe ray aman-dreny niteraka sy zanaka nateraka ny mpitondra sy ny vahoaka entina dia zanaka mitaraina mangataka rano, mangataka jiro, mangataka ny rariny dia daroka ary vono ohatr'izao hatrany no manjoa azy. Ka azo lazaina hoe normal be ny hatezerana sy ny fitraoran'ny vahoaka malagasy androany satria rehefa ela gejaina ny vahoaka dia tsy maintsy mitroatra, ary rehefa tazaina ao anatin'ny herisetra ataon'ireto zandary tao makoto tsy misy farany reto dia lasa maherisetra koa ny malagasy na dia be fandeferana ary. Ka hatezerana tena mitombona ny hatezeran'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, ary ny tenaina tsy hijanona raha tsy fongana tanteraka izao fitondrana mahatonga fijaliana sy fahoriana tahaka izao. Aiza ve 40 taona angarangidiny dia niaritra tsy nahy ny tsindry sy didiky fe lehibe vao mihatsika dia gagazo. Ahoana moa tsy hitroatra ny farany raha vao mitaraina sy mba mitaky ny rariny sy ny hetsiny dia daroka sy fafy bomba lacrymogène lavo izao no setriny ataon'ireto mpitondra ataoko anaty farankisosina isaky ny miteny manonona an'izay teny mpitondra zay satria tsy misy mpitondra zany eto amintsika, mpitondra tsy ara-dalàna sy tsy mendrika ny vahoaka malagasy ireo. Ka tsy mendrika no hajaina ho ray aman-dreny. Aiza Analakely,
kianja 13 mai tsy azo ivoriana. Ambohijatovo fivoriana hatramin'izay tsy azo ivoriana, tsy azo anitsahana tongotra, tsy azo anehoana hevitra, nefa hoe kianja ny demokrasia. Ny demokrasia tompoko, raha fantatrareo ny dikany, teny frantsay nagasiny io, dia fanehoan-kevitra no fototra zany hoe demokrasia zany, fahalalahana maneho hevitra, ary mbola fanalikana amboniny de le kianja fivoriana fanaovana grevy taloha, fanaovana fitakiana, lazaina fa kianjan'ny demokrasia de novaina ho zaridaina botanika, fanambaniana sy fanalikana tsy mihoatra zany. Ka hoaiza zany le gasy kely, hoaiza le gasy kely, andeha amin'ny Bevoay sa ho any amin'ny Place de la République amin'ny Paris aneho ny heviny fa ela nandeferana isika vahoaka samy tompony ity tany de avintsika ity, ary samy nisorandreniny menaka, ka tsy maintsy idirantsika na hoela na hoaingana na iny kidona na iny kiatra Ambohijatovo, tsy maintsy idirantsika ny kianjany 13 Mai, samy nanitsaka teo daholo io, na ireo mpamorotra ankehitriny reo aza. Malagasy tovizo, tsy misy zanan-kialafa ka hoe ire tsy mahazo manao filarana, mahazo mivory, retsy tsy mahazo. Zany no ialantsika sy edintsika ny anafoanana an'izany eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ka tsy maintsy idirantsika 13 Mai, tsy maintsy idirantsika Ambohijatovo, atambatritsika ry izy roa, fenontsika olona manomboka any Ambohijatovo ka hatrany amin'ny Gara, olona tapitrisa ampiseho fantatry zao tontolo zao, sy fantatry ireo mpanitsakitsaka ary mpanao tsinotsinona ny vahoaka malagasy ireo, mpampijaly ny vahoaka malagasy fa masy mandidy ny vahoaka. Tamin'ny fanjanahantany aza tsy nisy an'izany hoe tsy mahazo nandihy teny Ambohitsiroatra zany, zay nisan'ny lapan'ireo governoa na teny amin'ny lapan'Andafiavaratra, fa maninona amin'izao andro mazava izao no fanapepony samy malagasy. Ary tena dingo tokoa fa kay mo tsy malagasy intsony no mitondra antsika matoa mahavita mamoritra, mahavita mandratra, mahavita mamono malagasy toy izao. Ka ianareo maramila, zandary, asiko farango sosina koa hoe mpitandro filaminana, nareo mpanakorotana an'ity fireneny ity, vahoaka maneho hevitra milamina, tsy mirongo fitaovam-piadina, tanapolo, de nareo miexitean'ny olona, nareo mandariko ny olona, nareo misambotry ny olona, ka mendrika raha hiaran'ny atezeran'ny vahoaka malagasy nareo. Ka mipetra tsara amin'ny toerana misy anareo, ny andraikitrareo no tanterao, raha tsy te hahita raharaha ohatran'ireny groupe mobile de la police, GMP na ny FRS tamin'izany andro zany ianareo.
Efa fantatry ny olona avy aiza ny toerana misy anareo. Rehefa mitoy ny famoretana famonoanareo dia hiatra aminareo koa zany any amin'ny toeran'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fiarahamonina misy anareo, fa nareo tsy mipetraka eny amin'ny habakabaka na any ambanin'ny tany. Fa na ho aiza nareo milolo lanitra ohatran'ny rehetrarehetra nareo ary mandiha tany ohatran'ny rehetrarehetra, ka tsy maintsy ho karakaraina momba anareo rehefa tsy ahay tsara teny nareo. Ka tsy avelantsika raha tsy miala teo io filoha 20 cm io zay tsy ara-dalàna miaraka amin'ireo firongony, tsay sy ravatomanga zany karana ao ambadika, satria ireo saribakolo mitsangana fokisana vola, fa ny karana ny tompon'ny vola sy tompon'ny fahefana ao ambadika no mitantana n'ity firenentsika ity. Mamoritra antsika malagasy, reo ny atao hoe état profond ao ambadika ao, reo mibaiko, reo manarama, satria reo no manana ny tombontso rehetra eto amin'ity firenentsika ity. Reo ny tompon'ny tany, reo ny tompon'ny fanjakana, satria ny tompon'ny vola, ny tompon'ny fahefana, ary ny volan'ireo no mitobaka anaramana an'ireo zandary, milisy zay mandratra sy mamoritra vahoaka isaky mandeha ireo. Ka tsy maintsy ahiliky isika zany rehetrarehetra zany raha te hiaina malalaka ary te ho maso mandidy eto amin'ny tanintsika isika. Tsy hoe tsy fitiavana vahiny zany, fa zany ny zava-misy. Tapitra lasa an'ireo karan'ireo daholo ny harentsika rehetra, tsisy amin'ny malagasy tsony eto. Ny kely amin'ny malagasy ary mbola alana roahana ny olona, angalany tany amin'ny hektara ipetrahany, satria reto mpitondra tsy vanina dia tsy natao hiaro ny tombontsoan'ny malagasy, fa hiaro ny tombontsoan'ny vahiny. Ka ireo voatonoko ireo Rajoelina, Tsay, Ravatomanga tsy ny olona ny fidy fa reny ny baika ao mitondra ny firenentsika io, dia reo no tompona andraikitra amin'izao famoretana antsika izao, satria tsy mahavita mamokatra jiro ampy, tsy mahavita mamokatra rano ampy ho antsika. Ny tsy fahaiza mitantana, tsy fahaizan'ireo mitantana, zany hoe mauvaise gouvernance, mandeha any amin'ny tsy alehany ny volam-bahoaka, lanina amin'ny zavatra tsy misy antony, tsy priorité ny vola, dia zao no aterany. 15 taona ny fananganana izany infrastructure énergétique amokarana herinaratra ampy zany. Any Ethiopie tsika dia nahita ny barrage lehibe indrindra eran'ny Afrika. 10 taona mahery, 15 taona no nanaovana izany, ary ao anatin'ny 15 taona manaraka dia lamina ny vahoakan'ny Ethiopie, na herinaratra io na rano. Sika 19 taona reo ny teo, tsisy nataony afa-tsy ny namem-paosy ary nangalatra nambotry ny firenena, zay lasa mahantra indrindra eran'ny tany. Gisitra sika vahoaka de fahadiran'ovana tsy fidiny no ny tsy fahaizana ny etraketraka ary ny tsy fahamarinan'ireo tsy valahara, tsy mahatahotosa ireo. Ireo anefa de migolabina amin'ny arena be amin'ny volantsika vahoaka. Firifiry tsy tambisaina voatonony hoe ary misy fananana ary misy tanàna ary misy trano ary maneran'ny tany, Dubai, Frantsa, Suisse. Sika nefa mitsakoka mandro fotsy. Ny volamenatsika tapitra miondrana, tratrany Afrika Atsimo any Johannesburg, tratrany Comore, tratrany Maurice,
efa tsy rariny intsony izao, ka azo lazaina hoe ala manafina azo manafina ny ala fotsiny, na hoe arbre qui cache la forêt, ireo tsy fampiana jiro sy rano ireo, fa olana goavambe tsy ho voava mandrakizay raha mbola ireo eo no misy eto amintsika. De voalohany ny tsy fisian'ny fafahana, vahoaka tsy afaka zany, tsy afaka androsonao vinanoviana, tsy manana fiandrianam-pirenena tsika fa baikoin'ny frantsay, satria frantsay mitondra atsika. Asainy mividy teleferika tsika de mihinana teleferika, nefa atao iny gasy inona zay teleferika, vola andehanana sy tangenana an'izany ara ny anina raha tsy misy, ny anina hoanina raha tsy misy. Ary ty resaka elektricité ty, ny vidiny dia tsy takatra amina million daholo ny any amin'ny tokantrano ny akamarony, nefa tapaka lava ny jiro, tapaka lava ny rano, vola tsy maintsy aloha. Jadona daholo zany ny vahoaka malagasy, zany ny atao hoe jadona, tikano tsy tikano, ioniny eo de tsy maintsy manaiky ianao. Eritrereto fa ny 9 isan-jaton'ny vahoaka malagasy no misitraka izany tokantranon'ny malagasy, no misitraka an'izany elektricité zany. Ny 1/9 isan-jaton'ny vahoaka malagasy zany mivelona amin'ny resaka fandoroana kitay, charbon, ala amatônina maromaro midoboka amin'izany isan'andro. Ary nareo le 9 isan-jato zay mba manana jiro sy rano ara, dia zao rahantsika mahita zao fa de reo miady amanaina ananana jiro ampy, satria delestazy tsy misy ny jiro, na andoha-danitra ary reo tsy misy, satria tsy nanomana sy namokatra izany izy. Ka ny fanafodiny de manala an'ireo, satria tsy ho tafavoaka mandrakizay tsika raha mbola ireo ny eo, efa izy ihany ny tenin'izany. Ka mijaly sika, satria ny vola very amin'ireny volamena miondrana tsokisoko sy reny arentsika ireny, de tokony hiverina anasoavana sy ampandrosoana ny firenena. Kanefa dia mivoaka tantely afa-drakotra, dia atsika no mipetraka ambony volamena manofinofy fotsiny. Ka farany de tokony ho mailomailo isika, fa sao miala amin'ny tay de hiditra amin'ny tay, zany hoe miala amin'ny rajoelina de hiverina amin'ny tsay, na hiverina amin'ny ravatomanga, satria fampitipititra daholo rehetrarehetra reo, samy tsy mataotody, mpamadika tanindrazana ary mpambotry firenena. Ka inona moa ny antony tsy nahaombin'ny tolona ka tsy nisian'izao tolona na tonga n'izao vahoaka tonga de mihetsika mivantana izao? Tsy mila pitarika, marina fa teo ny mpanolontsaina ny Rian'Antananarivo nanome ny tarika sy nanaitra ny olona isaorana meloa izy 3 menada, Baba, Clémence ary iza moa ny anaran'ny azafady adiniko, Lily. Ka natonga ny tolona tsy nahomby hatramin'izay de itsofohan'ireo tsy vanin'ireo foana, infiltré daholo, ka tsy afaka nandroso mihitsy, sy teny misabaka, satria reny de niaraka tamin'ny ravatomanga hatramin'izay. Ry Gasikara zao maka ny lolarana koa, nefa reny miaraka amin'ny ravatomanga rahateo.
ka hialanakatsontsika diditra nambotepona fa mila mailo isika satria mitetika sy mikendry ny hitatin'ny baolina le tsy vanindreo satria efa ekipa ray ihany reo hatramin'izay ifampiaro ka tandremo so hitatatra ho an'rain'le zafy isika. Ny fanantenana de ny fijoroan'ny vomera na hoe fitondrana iraisan'ny vahoaka malagasy, iraisan'ny tena tia tanindrazana malagasy marina, na de tsy hisy antoko politika hoe mivantana fa tsy maintsy andray anjara daholo ny hery velona rehetra eto amin'ity tany sy fanjakana ity hiaro ny malagasy ny malagasy mahatany ny malagasy any Madagasikara. Fatan'ny firenena rehetra ny zava-misy eto amintsika ary marina fa mitarika ny mitondra ny fitondrana ny sadika isika Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy anao tatitra ary ilaza amindreo ny zava-misy eto fa tsy rariny olona mitantana ny sadika ve de anao ny vahoaka nohatr'izao, tsy azo ekeny zany ka tsy mila teteza mita ohatrany tamin'ny 2009 tsony isika satria tamin'ireny de feuille de route frantsay nametrahan'ny frantsay ny 8 centimetatra hiaron'ny tombotsoany nisy tamin'ireny fa tsy hiaron'ny tombotsoa amin'ny malagasy fa andetika ny firenena malagasy tahaka an'izao hitantsika izao. Efa nahita zany efa be ny nahita faisana reo be taimbava eo amin'ny fitondrana io mihevitra amin'ny malagasy ho tondrona sy ketrona sy adala body adala zazaboto tsy mahalala tsy mahafantatra izay ambony tany teniteny foana ka efa nahazo ny anjarany fa mbola reo trondro madinika ireo fa le lehibe mbola mila atao zay mety aminy mba hipetrahany tsara am'izay anajanony vahoaka malagasy ka ianareo zandary farany ataoko hoe tonton makoto zany hoe le mpidaroka mpamono mpamorotra vahoaka fitaovana ampy zay fantatry ny rehetra aiza no misy anareo ohatry ny mponina rehetra ka atsaro ny fanaovana Sonegal mahazo baiko ary safidio ny miaraka amin'ny vahoaka ataovy ny andraikitrareo hiaro ny vahoaka, hiaro ny fananany vahoaka, hiaro ny lalàna, hiaro ny fahamarinana. Miraisa ina rery malagasy fa tsy misy mandresy izany vahoaka amiray ina izany ary tsy maintsy averintsika ho tany tandalany ny Madagasikara ary tany anjakany zany hoe fahafahana ary androso ohatry ny firenena rehetra misy rano, misy jiro zay teraka asa ho an'ny rehetra ary hoela velony Madagasikara dia tonga amin'ny rapirenentsika hoe ho sambatra tokoa ary hiadana isika rehetra. Masina ny tanindrazana. Mandra-piona indray tompoky lahy sy tompoky vavy mahereza daholo mitohy ny tolona tsy maintsy mandresy ny tolona tsy maintsy miala ireo tsy vanina ireo.